Ineny be anay, tantara indray miseho nosoratany Aina Aisha, ho fahatsiarovana any Ralalan'Irina Aline Robertine mpanoratra. Ireto avy ireo anome aina ny tantara, Liva sy Oly miaraka amin'ny Flavien, Rakoto, Sinez ary Faly. Tovorazana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanatotosa. Allô? Oui, allô? Modifa maty neny. Inona? Neny, teny loza mosady ve zay? Fa dia nahoana loatra re? Tsy ampy 10 taona akory ve zanako dia lasa ianao? Dia ilozanao rery be ary neny a? Tsy misy neny tiany zanano ianao nge teto ambonin'ny tany ty. Nefa dia lasa ianao. Neny a, niverena moa re. Dia vatana mangatsika ve sisa ny vataniko androany? Tsy andronao tsony ny ravako avy niasa ve? Ok zay aloha izy mianava. Efa niady ana ihany izy rena. Nandahatra any izy ary efa niady amin'ny fahafatesana izy no hoe mbola tsy te ho faty zanony izy fa mbola te petsaka ny didiny tokony ataony. Samy mitsy angery ihany. Hitany fa nanekely aza ny heriny hatramin'izay nasipitripotra azy zay fa dia atao ahoana Eny fa raha ny satriny ange dia tsy andao antsika nefa fa noho izany nandaran'Andriamanitra ny fiainantsika zanak'olombelona. Eny marina ny anao fa tena tsy fidiny azy tokoa ny nandao. Fa vao antso izy dia tsy maintsy mandeha. Dia ho sitrany ve ny amela reto taizany ho kamboty tsy misy mpiareto hoe ok zay. Tsy fidiny azy ange tsy ahita akory izay zanak' ty faralahy. Zay nefa tsy nanambadiako hatramin'izay mba hoe hitsindrinako azy. Nefa dia eny tsy hoe keny tokoa ny amela irery amin'ity zanako tokana sy ny asako. Fantany tsara fa mbola mila azy ana dia nianatranatra omeny fotsiny azy. Zao ange vo tena irery. Manana niza tsony moa ahy e. Eny okzay fa okzay. Zay prêt-à-porter aminao nge mbola eto foana zay. Zay tsika vo tena kamboty. Tsy ray tsy reny. Ok zay izy menada. Efa vita ny didiny. Na tson'Andriamanitra izy. Azonareo ve sany? Ny adiditsika farany dia manao zay farasitrapony rehetra. Ny afatra napetrany. Ary manao ny adidiny tetỳ amin'ny fiainana mandalo ty e. Zany. Mandriam-petanana ianao roneny fa omeko ny fandevenana mendrika anao ary ho tanteraka daholo ny ireny afatrafatra madinika ireny. Tsisy avela akory araka tany ny afatra raha mbola avela koa ny haiko e. Marina tokoa zany. Raha mbola eto tany tena tsy misy ohatran'ny neny tokoa. Tsy misy reny ty zanaka anao ianao tokoa eto ambany masoandro. Andao andao ny fikarakarana ny fandevenana neny amin'izay aloha no atrehana re. Eny ary za aloha ikarakara ny koroniny. Sangamba no andeha hijery an'ilay corbière fa eto ty ny lakile ny tomobile. Ode Izy zao za ihany aky riena fa vao a. Neny? Za ihany aky ho fa vao. Fa ahoana zao? Fa ahoana re fa mpandrosoa aloha fa reraka be. Andray? Loza ndry mianahana ohatry ny gano eo fotsiny. Ineny ihany re ty riena. Ahoana? Manaotry ndry no reny mahita matotory eny. Neny? Tena ianao tokoa ve io e? Za ihany re ty fa izandray e. Kay! Fa manina tsokondry? Mahararaka zany e? Tena ineny tokoa marina, sady malala marary. Ka tsokondry ve za tsy harary e? Tsy haiko aloha izay zava-nisy tany roneny sady tsy te lalan'izany fa nefa miverina ianao. De zay. Mbola tantara lava be reny amin'izany fa aleo rehefa eo daholo nareo mianadahavy dia mitantara fa omeo sakafo aloha aky hafa nona. Aiza aloha izy rolahy e? Any amin'ny baolina re. Radony lalao fa iandy ny jery. Tena nona be zao neny e. Nanao baolina? Eno sao dia mba ho voadona andray iny zanako iny. Neny koa zato.
Tsy ankizy kely tsony ange iny e, mahay miaro teny iny. Na izany aza faralako angeky izy iny e. Zay aloha eo fa ary so daholo aloha zay misy eo hoanina fa nona aho toa ohatran'ny mbola lozandry mianahana foana re e. Hitaniny mieritreritra ny hafalian'izy rola rehefa ho tonga eo anizy zay. Tandre maso atairindreo ny zanako so tapaka lalan-draha eo eny rehefa za ve adala amin'eny ilozako vetivety ary aloha neny fa hikarakara ny sakafonena e. Maka aloha aina tsara ary ingakainga andry fa nona aho Ry aina, ato venareo e. Manao ny kelinanavy zay e. Tena zay andiny neny. Mefena aloha fa aloha izy resako moramora. Eny tokoa aleo aloha iafinare. Ve ato ihany de tsy mamaly misy nareo e. Tsy henoko re enao e. Nefa ianao de henoko miteny rery zao. Sa ao kely? Lasa nianatra re izy fa efa sitrany. De tena niteny rery tokoa zany ianoko. Mivera tena so lasa dala rehefa kelikely tsy miteny rery zany re ary andy ary angaha tsy tafaraka nareo mirahalahy fa raha tokoa nge efa tokony ho avy zao e. Tsy hitako izy fa nilalako avy any ambaniko. Efa tiry tsy diso le raha zanyko. Zay fa atao sarom-posainako. Zay tokoa fa tena sarom-posaina marina. Ka nanahoana baolina tany? Narisika. Narisiko zany ny fiteny. Ka mahatsiaro neny fa raha tonga mantsy izy am'izao za mare zao ohatry niniriny afaliany. Io ndray ianao rado io ndray rado zanyko. Raha niditra teo de zay ny fanontaniany hoe naharesy ve fa ny anontaniany voalohany de hoe tsy voadona tany indray ny zanako marina zany teny rado zany fa zay tokoa ny tenenina. Iaina koa tia mbola manampitrotraka ihany. Ka tsy manampitrotraka fa mampatsiaro nareo ny fitiavany neny atsika fotsiny. Sady tsy mila patsahivina re zany fa tsy hoadino mandrakizay. Marina ny andrado e, fa tsy anadino aneny mandrakizay sika ary tsy ila patsahivina antsika izany fitiavany atsika izany satria miraikitra ao potsika mandrakizay ne zany e. Ka hono ahe raha ohatra hono hoe zany fitiavana atsika lehibe de lehibe zany araka hoe miverina izy de ahoana ozy izy nareo laka. Aza de mirediredy rery ena lasa dala am'izany ingenao e. Sady izy eo inge rado efa manomboka miteny rery so mba efa lasa dala ary tiana bavitsika ity ka zay no efa noteneniko azy teo inge rado e. Ka tsy mirediredy zany re ahe ny finoana nge ho ny mahafindra tendrombohatra oka re zay re ena ka inona moa ny fototry ny finoantsika tsy ny fitsanganan Jesoa tamin'ny maty. Aoka moa re zay aleo zany ho any ry aina. Ka tsy misy zany ny fitsanganan tena maty ozy izy nareo lahy. Tsy any kosa reny ny resaka fa marary am'izany io ngenao e. Tsy azoko mihitsy nareo finoana katolika iray ihany nanabeazana atsika. Andeha raha mbola izany ny resaka izany foana no ataonao eo ny finoana ngeo mahafindra tendrombohatra ary efa voalaza fa hitsangana daholo ny maty rehetra. Ka mbola mifarandro re zany rena fa tsy am'izao fotoana izao iaina tokony hanamboatra saina ianao. Marina fa mafy ny nandozany neny atsika nefa tsy tokony hanao toy izao ianao kosa e. Ohatra ry aina ary anao iny ny tianao e. Tena lasa daly ty marina. Tsy adala re izy fa mezaka manazava aminareo ny mahato ahy e. Toy ininy eno toy ininy tena voadona neny le pendule vaky ny fitaratra. Tandremo so maratra ianao rado matoto ve? Tsy matotonao zany re fa za ty e. Misaky sa aloha ianao ndra voaka ndreto vaky fitaratra reto ka. Fa ahoana ary neny fa tsy faly ve nareo mahita ahy e. Ary rado to sady tsy miteny tsy mivolana. Tenenao tokoa ve loha io neny eno ary rado eno ny vali teny ilaiko teneninao nge eny rado zany neninao ty ary nofo sy ra fa ahoana ary neny fa ahoana eno tsotra re ty za hono ny tokony natsony fa olo-kafa de naveriny aza vao tsara fa tsy azoko ka hoe olo-kafa mitovitovy anarana amiko ny tokony natsony de zany vao antsony ny tena veriny masin-dahaperangeny nandiso de izy ny namono varavara-pasana teny Ambato be de izy ny namohany lampamena be dehibe ny fosako tao de zao za tonga teto aminareo eto zao ataoko hoe ho tonga tany tokoa ary masin-dahapera de ahoana aloha no nahatongavany neny tatika nitrotrony nandeha tongotra ka fa neny angamo tsy sepotra ka
ho santany atsony re dia nalany tamiko daholo ny aretiko dia lasa tsy sempotra tsony tena marina ve zany ry neny oviny ary any mbola nandaina taminareo amiko aloha dia faly afa niverina le neniko tiako indrindra eto tany ny akoatr'izay dia tsy ahoko fa tsy voadona tany amin'ny mbola tany ve aloha ny zanako e hitanao tena neniko zay no mahaneniko azy tsy misy mampisalasala tsony fa neny ihany no mametaka izany fanontaniana izany tamiko alohan'ny anontaniana hoe naharesy sa tsy naharesy tena zany ety ry zanako isany matikisynareo ary avy ety horoan'ny neny daholo reto zanany tsy fony reto hoe aingana fa ihany ho any neny ary lasa ato amin'ny tranoko indray ndry izany no mipetraka ry ena lasa tsara tarehy kosa aloha le trano e ato re malaladalaka sady afitra nge lasa mipetraka aminay sy kely manao ahoana tokoa izy ihany izay mianatra tsara dia miamatotra tao milamina ihany angehky ny fiainanareo na dia tsy teo aza neny ve adaly milamina osa izy neny hitako miezaka manafina ny akiviko eo mason'ny olona fotsiny afa raha voazarery no atao trano dia mitomana rery afa malahelo anao tsy hitako ange izay tokony hitomaninao raha maty ange tsy dia hoe mandao anareo fa mahita izay ataonareo rehetra za no avoka miaranareo any an-danitra zany hoe tsy hitanao ve fa ohatrany mandeha ho azy zany ny fiainareo hatramin'izay efa niady ho anareo tany za ve moroneny mahalala an'izany fa malahelo anao fotsiny dia mitomany tsapako fa tsy mbola fotoana tokony andozanao azy efa lehibe nge andry zanako efa mahaleo tena efa mahasolo ny tenako tsy mila atsony neny aza miteny toy izany re ianao na lehibe aza na mahaleo tena aza mbola ilaiko foana ny tambotambonao ny teny maminao ny fitenenanao tsy mijanony ndry koa zany hay ve mba tadidindry ihany za le tenendry hoe miteny foana rehefa miteny anjanakindry iny dia ozy neny namaly aho hoe ny maty any no tsy miteny fa za tsy maintsy miteny dia tena tsy miteny tokoa neny ka saika lasa dalako efa lasa re zany aza malahelo tsony ndry fa efa tia aho dia tsy lozany neny tsony ary raha ny sitrapoko dia tsy andao anareo zanako zany fa Andriamanitra no mandahatra ka izy ny tompony teny farany arono ahy neny io ve tsy mba nalahelo anay mihitsy tany hitako ihany ange ny fitosaky ny ranomasinareo tamin'ny andro nahafatesako zany nosotominy masin-dahapera fa mbola tsy nety fa nijery ny fahorianareo foana ireto zavikeliko izay noeritreretiko tsy ho toratomany kay tena nalahelo mafy tsy raitra nampanginina za raha za tsy narariko dia hitaneny daholo ve zany reny rehetrarehetra reny fa tsy hitako ane izay natao tokotra be andakana ny anao masin-dahapera ka tsy afaka niveriny intsony tsy maintsy mandeha anao fa lahatra zao dia nalahelo koa zany neny ka efa hoe nandahatra amin'ny farana fa tsy maintsy ho izy ka tsisy azoko natao aleoko aloha izany no any fa manome alahelo fotsiny gasy ka tsy efa lera fangalana mpianatra ve zao marina tokoa zany tsy aleo isika sindry miaraka maka mpianatra fa te ahita anjavy-kely koa zany sao dia ho tapaka lalan-drahany zany akoronely ka aleo andrasanao eto ihany ako marina zany fa mandeha any ary dia mba haingakaingana fa mainka ahita anjavy-kely koa lasa ary ka nanahoana fianaranao tao ry kely foadina leson ary neny dia nahay tsara kosa zany ko fahoana ary neny aiza aloha izay mba sakafo nividiny neny zao sy tena adiniko rery kely neny kosa ranga hitany kely ny zavatra nafaly azay ry dia izay natonga nanadino inona zany ry neny ao fa rehefa tonga any trano dia ho hitany kely mba teneny mory neny mbola ela be ny vao tonga any trano trano akaiky kely io fa kely kosa teny mora angafa neny kosa zao ary raha ohatra mory kely hoe velona indray neny be anao dia ahoana ao sisa ianao neny be ino raha ohatra hoe izy zany zao no miandra antsika ao trano dia ahoana ao sisa kely dia ataoko pisobe izy ka dia tsy matahotra ve kely neny be ako very neny dia atahorako
dia tena tsy atahotra ianao izany a sady efa haitsika efa eto ambaravarana Zara faly raha mahita aziko izany ataoko bisobe amin'le tsy haiko tsony roneny io ary neny be anao dia atovy biso amin'izay ary ay tena ineny be io neny be marina tena ineny be avy ity roa neny be haingana neny be tiako indrindra eto tany tsy maty zany ianao neny be aty ary kelia tsy maty andraso fa ho tantaraiko anareo nge ny ainako rehefa eo daholo nareo rehetrarehetra aleo fa akaseza mihitsy apetrahako eo akaiky neny be eto mirava amin'ny firy ianao io radandroany amin'ny telo ka isako vary atoandro ianao zany dia tsy tadidiny iny ve fa tsy mihinam-bary atoandro aty rehefa mirava amin'ny telo any am-pianarana ange zany mihinana dia mahafaty antoka anao ve ny mihinana fandroany ety ampiko sady za koa nge mana ny vary ny anabavinao ihany zay ihany nge ny tsy afoizako aneny ity marina dia zay fotsiny ve ny tsy afoizanao ahy aiza korerineny raha mba fantatry neny mantsy fa ohatra ny katona taniko zany nge ny lanitra tamin'iny andro nahafaty anao iny hitako reny nahazo anao te amaly te ampionina anao nefa tsy afaka sady za nge ny nahita voalohany fa tsy niaina ntsony ianao tamin'iny tena tsapako mihitsy nge ny fahorianao ry zanako nefa anjara ny ahy tamin'iny avadika aloha resaka fa ono ianao ty fe tsy anambady mihitsy zay vadiko ve dia azaka ny fanampiako aneny raha tonga eo aleoko aloha manampy anenika mbola anambady foana ihany nge anirinandry neny ka raha maty ahy zany dia tsy nisy nanakana anao tsy anambady tsony ka ny safidiko ihany re no mitondra an'izandry neny fa fotoana tokony anambadianao zao nery zanako apakaro re izay ndriny fonao maiza misafidy tsara aza tao sakana amin'izany za sy ny adidinao fa efa nanao nge ianao ary be deabe no efa vitanao tena zany tokoa very neny efa vita ho any valibabenao ka ampandrino sainao eny zany kosa ho be sentiment be fa zay ho ataovy zay ela velona neny dia ahita ny zanako neny fikasana ny andra olombelona fa n'Andriamanitra neny fandaharany efa masaka ve ny vary rabofy efa io nofonosiko io re ny varinao dia inona ny loka dray vorovorokena sianakisoa baonina be ray izany fa aleo mihitsy aloha alako ty blouson tika dia homanao ny fanampim-bariko io ndray ianao zaniko ny amblisy lany ny amblany takarina fa ono ary neny angamo neny io tsy andehaka pension tena efa maina mihitsy angahy aleo re iny hoany fa mahazo tany amin'ny anabavinao ahy volange zany rabofy tsy very re iny fa ono manao hoana kay rabofy zany hoe maty enonao miakatra trany amin'ny tongotra ao atranony atsika enonao hoe mila mialana ianao avy any amin'ny tongotra no miainga miakatra dia tery ny fonao rehefa tonga amin'ny vavanao dia tsy afa miteny tsony ianao miakatra ihany farany tonga ny etapintoanao dia zay fotsiny dia mahita azavana manjobika be zany ianao azavana ka arakaraky ny ialany ianao no anakikezanao azy farany jambena ny masonao dia izay dia tonga mason-dapera ny tantana anao ho any amin'ny seza fietsarana dia za le nytantanan'iny no mierika nahita ny ranomasonareo ny akivinao ndrindrindrindry zany ve rabofy tena azoko aneritreritra ny tao an-tsainao hoe tena ianao sisa ny zoko be tsy maintsy handray ny toerako zay mihitsy neny tao an-tsaiko kivy aho hoe inona no atoko amin'reto zandroko reto zany zokony indrindra zany tokony hampionina azy eo nefa za ary ty tsy mahay mampiony tena kory fa mafy loatra ny nandaozanao anaiko tadiry andy ahoana ry neny tsy mampitondra izay tsy zakatsika nge izao Andriamanitra izao matoa ampitondra iny dia zaka ka mafy ange zany ry neny ekeko fa mafy nefa ho mafy noho ny kapoaka mangidina ampitondra antsika an' Jesosy zany nanotokana ve zany izay tsy nanotakory nefa izy marina tokoa aloha ilay teny ny soratra masina fiteninao iny hoe
Ny fahafatesana no tambon'ny ota. Tadio fa noto izay tao anatin'ny finoana kristianina nareo ka tokony ahionne ninninona amin'iseo fa Jesosy zany hoe zanak'Andriamanitra lahatokana tsy nanota nefa maty. Fa izy nitsangako velona afaka telonako. Ary efa noteneniny fa tsy maintsy mbola ho avy koa ny fotoana ka hitsangana ny maty rehetra ary ho tsaraina ka izy no velona mandrakizay ary izy koa no levona mandrakizay. Eny manaika fa kristianina nerineny nefa ny fisarahana manaina maharary foana ary tena mafika. Eny tsy laviko izany fa tsy maintsy andalovana raha mbola olombelona koa hoe tsy maintsy misy ny mandao ary tsy maintsy misy ny laozana ary ny laozana tsy maintsy mbola andao koa. Mampalahelo ihany ny fiainana eto an-tany izany ka. Lalam-piainana izany ka tsy maintsy diaviny ny any azo atao dia manararoatra ny fotoana maha eo an'ilay olona ray fa rehefa andao izy tsy ho voatana. Dia noeritreretiny eny ve fa efa ampy nanararoatako izay fotoana ny rahantsika izay raha tena maty teo tokoa ary nenika. Ianao ihany angeny mahavaly an'izany fa raha izaho manokana aloha tsy nisy nanenenako ny vitako taminareo zanako raha tena maty tokoa fantatro fa tianareo zanako ary tsy anadino amin'ny mandrakizay ka afaka antrem-piadana na amin'izay. Orneny tena vokatry ny foniny ve izany? Endry zanako jereo ary ny adidy tokony ho anjaranao efa nozarainareo telo mianadahy zanako. Ijereo nge ianao nandray an'ny namby iaina nandray an'ny havitra raha misy ny olona afa-po ka afaka nandeha amin'ny mpilaminana dia izaho zay. Na izany aza moa tsy andaonay intsony eny tsy andaonareo mandrakizay eno ny vatako mety tsy ho etontsony fa ny fanahiko hitoetra eo ankavanan'Andriamanitra hiaro anareo hangataka amin'izay ahasoanareo zanako zavykeliko ary taizako. Asa miteny ohatr'izany morona eny fa mampalahelo ka. Marina nenao hoe aleo zany ho any ny fiainanao avy aloha no hatreny ary hany ty vorovorokena fa mandry eny tokoa vary indresaka dia adingo tery ilay sakafo. Mihinana re hanina fa mbola be ny asa miandry fa raha anona ange ny vatana mivezivezy ny fanahy marina mihitsy ny amineny. Indri ty ve aloha iaina dia tsy hanambady tsony teo ary ianao tsy nanambady ako maika fa tsy eo ianao iza no verineny ahazaka ny kely isy avitra misy mahazaka foana reo aza tao sakana tsy hanambadianao izy ka tsy fotoana ntsony re zao roneny tadidindri moa le teniko tamin'ry le malina alohan'ny nahafatesako iny hoe asiana zandry ny ve kely dia amin'izay endry ay tadidinao efa hoe tsy misy adiniko ho azy zany afatra ho zany fa mba noetreretinao ny anany tanterahana azy ve? Marina ny teninao nefa ngamba tsy isy tsony zany raha tsy hoe mbola eo anga ianao ampifanahy ndray aza miteny toy izany moa ianao ry zanako ndray fa maninona mbola veriko ihany fa tsy miakin-doha amin'izaniza atreo ny fiainanao ninona tianao atao dia ataovy raha izay no ahasoa ny fiainanao inona kay ny tianony ambary eny mbola ho fantatrao ny tiako ambary ndray andro any feno mistera ngy izany teniny eny izany fiainazanak'olombelona mihitsy aky ny feno mistera ary zatao mahagagaka izy zany sambatra fa eto ianao roneny za koa sambatra manana anao ho zanako mananjanaka tokoa manana anao manana anareo mantsy ono ary neny inona indray rato neny koa zany kizety nohatry reny iny ndrenika ka nareo reto zao tsy miresaka amiko raha tsy ametraka fanontaniana fonako fa ahoana mihitsy moa ny zarany ary nge mba misy hoe ametrahana fanontanianako tena mafy angerineny zany hoe tsy afaka niresaka taminao zany teo anoloan'ny vatanao magnatsika izay ny gonongonona sy ny resaka tsy nisy namaly nefa dia tena hoe niresaka tamin'ny maty koa zay indray ianao mamerina zao resaka mampalahelo rehetra zao efa niteny taminao ange fa haingo daholo reny mbola tsy tafitra an'ilay varavarana mantsopika be dia mbola naheno sy nahita ny nataonareo rehetrarehetra
dia inona ary ny teneniko tamin'ireny raha fantatry niny ary hoe za angerineny mbola tsy mana-tsaina ny anambady akory ve dia lasa sahady ianao, za mbola vonina ny tsy amelanao rery zany, tsy izany ny teninao? Marina tokoa aloha zany, fa zao tokoa ny herininy. Apetrao indray ary ny vantanina tianao apetraka. Nenibe ao, za mba mety 10. Io indray alary kely fa tsisy resahan'ny olon-dehibe tsy. Kinenareo kesange resaka lava be tsy nanan-kaniny. Ita ho ary kely, dadafaranao io amin'ny teny lava. Ome ho an'ny reny 10 dia aloha izy andehanitra. Ny dadafara koa zany dia za ihany ny tsy tiany. Ka ianao tsisy resahana ka. Fa zay ho ary neny nahita n'Andriamanitra avy eo aneny tamin'ny neny Martiny aloha. Eny marina ho ary bebe. Fa ngatsy efa azo letsy le 10 mandehana amin'izay mandeha fa tsisy resahana ka. Za kosa aloha tsy alety raha tsy maheno ny valin'izay fanontaniana izay ka raha tsy mitapy ary dadafara. Fa ngatsy hoe resaka tsy nanan-kanina indray kanao re rady io zafikely io koa. Aleo izy eo rehefa tsy lalao hita ho ary nenibeko io dadafara io amin'ny teny lava foana. Ka valio reny fanontaniako roneny fa ny anao koa ve tsy kely foana ve io zanaky ny zanakao vavy ve mo? Ka za koa izany mihitsy ka. Za nge zanaky neninay. Ary aza be zesy teo fa aroniko eo ny masonao ka re izy rato fa nahita n'Andriamanitra marina ve zany bebe tany? Nahita azy marina very bebe dia niresaka zany nareo. Le ty le tsy mitsatsainjo ka resaka olon-dehibe ka re izy rato fa izy ary mba te halala nresaka izay nandray boky volamena ngeza be izay izy teo akaikiny teo. Tena volamena veriny kefa hoe volamenako ty dadafary ty koa. Iainao avy nareo mianaka sa iady? Eny ary veriny fa io kely io mihitsy kongeny. Dia nandray an'ilay boky volamena ho izy dia nisokafana dia nitany sainy teo daholo ny heliko vitako rehetrarehetra hatramin'izay. Hatramin'ny be mbola kely ve? Kefa hoe hatramin'izay ki le tiako dia nitononony teo hatramin'ny madinika aho dia avy eo nitany sainy koa ny tsara vitako rehetra. Kozy ve? Zany ve tsy ho andro ray ianareo teo ihany ko? Tsy misy ora zany re any an-danitra tsy misy andro, tsy misy volana. Fa inona fotsiny ka? Famantaranandro lehibe re izay ho anyjerena any mandrakizay ny soratra eo aminy. Inona zany mandrakizay zany renenibe? Mbola tsy azo ny zazakely oatra ny lahy zany fa hajanony any. Io indray dadafara io renenibe fa mila vaniny mandrakizay midika hoe tsy misy fahataperana, zany hoe tsy misy fahataperana ny any an-danitra. Ka zany ve ho azony? Misy dia leoko re fa avy andretsika manondresaka Fa ho aizandray niny ho any amin'ny madama Rasalama sa ny Nalama izy? Ho any amin'ny madama Bernadette eny Tanimena re dia teneniko nahakanao avy eo tsy maintsy miantso iny rehefa eniny any amin'ny kely efa nivoaka dia alainy kandoary neny ateriko ny andalana iny ko raha tsy nohanana ny tongotra ako aleo ante. Fa ina ihany ny janona kely atao trano ato saleo ve milalao? Ny olona mbola mianatra lesona ko. Mianatra lesona ilako nakahy ary tsy netana ny lakory. Eny tokoa ka zange mbola manao devoir manao devoir tsy mila stylo. Kambo ny olona miandry nenibe dia dadafariko kambo miandry nenibe koa mody janona neoko. Fa misy inona re ary lasa iza tokoa izay? Asan kely fa ngalo ianao rena tsy nakaneny tokoa. Zange mbola ivoaka dia any maka azy. Ay moa hoe eny Tanimena izy. Efa niresaka izay teo ka andeha akazo marina fa efa miandry izy izay ko. Za araka amin'ny mijanona lahy miara-miandry eto tsika sao dia misikotsikotra ny nenibe andray lahy dia miara-miaino eto tsika rehefa avy eo letsy Fa ina ihany ary reto mahazo anareo mianaka manoatra no reny zaza mifanarakaraka reny. Ny olona miandry nenibe resaka kizy ny tezitra ary neny Zay sy neny no niresaka aloha dia izy no niaino resaka re. Andeha fa nenareo ady lavako mifanara tsara aloha dia rehefa mifanaraka dia tonga eo zay sy neny re. Tsy haiko angizy mahazo azy mianakireo neny fa dia mifampilavanina eo izy fa samy te hiresaka aminao daholo ony.
Ny any kely sy ny dadafaranao indray dia tsy mahagaga miady lava nefa rehefa tsy mifankahita mifankalahelo ohatrin'ireny inona ireny. Fa resakinina loatra aloha zao mamaky azy mianaka zao roneny Efa ho tonga tatrano indray isika fa rehefa ao an-trano tsika miresaka sady jereo fefireo reo efa mamova varavarana antsika ireo izy mianaka. Anay mitondra mofo mamy lekiny anenay ka re zay rado aza dia kasarotanao re io zavikely taizaho aiza moa tsika teo no mijanona kefa hoe niraisin'Andriamanitra miboky volamena dia nivakiny raha tsy ny tsara vitanao rehetrarehetra dinina no mitoy avy eo ka dia ozy koa ny NP hoe tsy misy orany an-danitra fa mandrakizay le tiako lesy tsy misy tantarana zavatra mihitsy ka tsy misy ora hoany zany roneny ka hoe famantaranandro tsy misy fanjaitra sy tsy misy taremarika ho fa soratra hoe mandrakizay fotsiny roneny marina zany teny kely izany dia avy eo noho ny voatonony ny sosiny ratsy rehetrarehetra vitako dia niato kely izy dia nandray le tehiny volamena dia nidominy tamin'ny tany sady nitsangana izy dia ahoana ozy izy roneny ny tao dia hoe Rahalala Nirina Alinina zany no anarako fa tsy Rahalala Nirina Alinina taitra sady ny teny mafy hoe ahoana tsara dia averiko ny teniko teo hoe tsy Rahalala Nirina ho aza tompo fa Rahalala Nirina mety misy midiso angamba any dia saniny ve mamaly an'Andriamanitra ohatr'izany ka izany nary marinako dia ahoana reny toy roneny be fa ela loatra ka ny antso mafy dia mafy izy hoe Pierre dia tonga i masinda Pierre ka nantaniana hoe fa iza marina moa ny olona natsonao tsy Rahalala Nirina Alinina eny tompoko i masinda Pierre ny teny mora ka ahoana zany ho izy matsy namaly azy ka za ange ho tompoko Rahalala Nirina fa tsy Rahalala Nirina zany ahoana zany Pierre ho izy tena marina ny teny tompoko i masinda Pierre fa diso tesitra be Andriamanitra ka lasa nosotony tany ambadika tany masinda Pierre dia tsy haiko tsony aloha izay resan-tany ka izahana veriny iny noho ny avy eo tena tsy mampino zany rehetrarehetra zany roneny marina eno dia izy le nitsangana nandray le tena volamena sy nandona ny tany iny zany no saika hiteny hoe any amin'ny afo be neny no mandeha na any an-danitra raha ny fahazahoko azy dia izay mihitsy dia hono ary neny be inona indray le tsy neny le tia inona ny anao ry zanakelyko dia izavy zany no lefa maty hitaneny be tany ve i dadabe dia i Gaïda sy ny avantsika maty rehetra tany iny tokoa ary neny efa ho avy eo zao ry andy ka rehefa tonga indray re zareo miresaka sika fa zareo koa nge te hiaino nkiziny tsy te ho tonga aniko ny olona efa maka ena ny tsy nanodinany koa ondry kely ny tsy nahandrasan'ny andro zoma ahoana koa zany roneny be ka hoe rehefa mbola kely ony dia tsy mahazo resaka sady tsy mahazo mitsatsaingo ny resaka olon-dehibe kinona indray letsy neny jery ange io dadafario ao moa rery zanako fa miandry ny dadatoa ony re dia mitantara indray bebe mandehana aloha mividikoteny zanako dia rehefa tonga dadatoa dia miaraka miakatra aminazy raha mbola iainy tantara neny be ianao zany lasa rary neny vetivety any neny be mandehana rery zavikeliko tsy roa matany fa inona ihany zato resabe anareo tsy misy farany ato zato rabofy rehefa tsy eno rangahinao ry dadatoa dia mandehana ka ary aza be resaka eo anao rakely fa mamanay inge io no mitantara fa tsy mamanareo mba hokanareo re izavikelyko dia ahoana moa roneny be hitany neny be tany ve ho ahy tompoky Gaïda eno dia ry dada dia ry fara ry voangy ry bodo ry tsima be sy ny maty rehetra ve hitany neny tany tamin'Andriamanitra sy masinda Pierre niodina tany ambadika tany dia nijerijery tao amin'ilay efitra nisy dia nahita varavarana miloko fotsifotsy be zay sy varavarana miloko mena midorehitra petoly reny afo reny sura mihitsy azo fa tany amin'ilay varavarana fotsifotsy be zao ianao io no nivaiko moramora dia lasa nidaingidaingy moramora nandroso tany dia inona tao roneny be tanàna mahafinaritra be misy olona tazanao eny rehetrarehetra eny hita tamin'ny endrika izy rehetra ireo fa faly izy ireo samy manao ny ataony toy-ren'ny olona mitsangatsangana reny dia mikotaba ohatran'ireny olona tia tany any reny ve ny olona any reny hitako hoe miresaka aloha zareo fa tsy hainiko hoe inona ny resahany fantako fa miresaka toantsika zao izy fa izany tsy mahazo izay teneniny dia iza ho any hitany neny be tanyko
Zaho nandroso moramora nijery manodidina iny de tery aloko tery misy trano ohatran'ireny trano any amorontsiraka reny, trano ohatran'ireny trano falafa reny zany fa fotsifotsy manjobika be ny lokony. Hitako hoe nisy nikopaka de nandroso De ahoana kay Nenibe? Le tiako de tsy mahandro tantana mihitsy ka. Nandroso de ireo tazako efa mandry ayo am-bavahady daholo izy rehetra. Ibe, Itsimabe, de Izily, Gaïda, Ifara, Voangy, Ibodo, Ibao dadanareo, ireo avantsika maty rehetrarehetra re. Nendriky zareo faly tena faly mihitsy. De ahoana ozy izy ny tenin'ny zareo Neny? Ny hitako de miresaka amiko zareo nefa tsy misy azoko ny zavatra tenenina. Zareo mantsy ohatran'ny hoe tsy haiko hoe zareo mifankahazo resaka nefa ny zavatra teneniko koa to tsy azo ny zaniko. Fa ahoana ary zany? Nisy anjely nandalo tam'izay de eniko izy ny teny tamiko hoe tonga soa ka zany no namaly hoe misaotra. Izy zany nahazo ny tenineny? Ie, sady za koa nahazo ny teniny ka izy no nenjehako sy nanontaniako hoe maninona kay reto avaka reto ny tsy mahazo ny teniko. De izy namaly fa mbola tsy tokony ho faty matoa zay tsy mifankahazo resaka. De fatan'izany hoe nangalady ianao tany amin'le varavarana fotsifotsy? Ny tataraiko azy de niangavy azy hoe mba handika teny amiko sy tamin'reto fianakaviako De nanaiky ve izy? Ko raha ny anjely no tsy anaiky re de izy andray no anaiky sa ahoana Neny? Ie, nanaiky izy. De ina reny tenin zareo Neny fa ianao ho to be suspense be mihitsiko. Fahalohany zareo fa tonga de fantatry zareo ony fa nalahelo nandahoanareo nefa efa ho afaka ihany zany angorina kely ihany. Hitany zareo mantsy fa ilamina foana ihany ony ny fiainanareo hitany ahoana ry Neny? Hay, adiniko ny teny taminareo fa misy ohatran'ny famantaranandro zay eny amin'ny tanan'izy ireo, amin'ny tanana ankaviany zany de misy taona zareo miondrika mijery an'ilay izy de variana eo. Ka tsy hoe tsy misy ora ve? Ka tsy ora ngeny amin'ilay izy navelan'ny Gaïda ijeriny azy ka ay ohatran'ny écran le izy de niseho daholo izay zavatra rehetrarehetra ataontsika ety ambonin'ny tany ety. Zany very Neny? De iza no nijeren'ny Gaïda tao? Iavitra sy kely milalao no nijereny tam'izay fa afaka mijery zay tiany jerena hono izy zay eritreretiny de mipotra eo. De mahitatsika ve zany zareo ka Eno aminao mahita zay ataontsika ety ambony tany izy fa tsy afaka miresaka amintsika satria tsy ho azontsika ny tiany ambara ka amin'ny alalan'ny anjely mpiampina antsika tsirairay izy no miresaka amintsika sady ndramiko nandika teniteny aminay teny. De ahoana ary Neny? De tsy nisy afatra nampitondrain'izy ireo ve? Samy teny tsirairay tampoka izy ireo fa raha ny mafy azy rehetra de zao manaiky hono izy ireo fa mafy tokoa ny fisarahana tamin'ny alalan'ny fahafatesana nefa fisarahana amin'ny vatana fotsiny ihany izy satria mahita tsika foana izy ireo ary mbola hoany daholo sika rehetrarehetra ka tsy saraka mandrakizay tsony. Zany very Neny? Fantalovana ihany ankeny eto tany hanomanana ny tena fiainana zay any an-danitra. Ny olona tsirairay tsy maintsy handeha fa ny fotoana hijanonana no tokony ho ararotiny. Tsy isy ahatana ny olona ray tsy ho faty zany fa ny fahavelomana no tokony atao tsy misy neniny. De tsy nisy nanenenany daholo zany ny fiainan'izy ireo teto tany? Ahoana moa no hoe tsy misy nanenenana fa matoa hono izy ireo lasa de zay no anjara ninona fitrangany fahafatesana de zay ny fomba niantsoan'Andriamanitra azy. Efa voasoratra hoe zay no ahafaty azy fa tamin'ny ora sy minitra sy segondra katroka tokony iantsoana azy no tao anaty rano Gaïda moa ibody teny ambony fiara de zay. Rehefa tonga le segondra de lasa zao ninona ataonao ka hoe io ny olona no milaza hoe zao no nahafaty azy na izao nefa tsy marina fa ny tokony tenenina de hoe teo mpanaovana an'izao na izao no niantsoan'Andriamanitra azy. Tsy misy azoko tsony zany zavatra teneniny be zany ka. Ka teo zazakely eo ka. Zao rery kely ahoana zay Nenibe? Ozy ireo maty ireo tany hoe tsy isika hono ny tokony alahelo azy fa izy ireo hono ny tokony alahelo antsika satria efa sambatra izy ireo fa isika ny mbola be fahoriana. Azay tomanina hono izy izay mandeha rehetrarehetra zany fa ho sambatra izy ireny ary miandry antsika ny an-danitra ary tsy maintsy mbola eona hono ny olona rehetra. De mbola hitan'izany dadabe Paozany zany anerina any Nenibe? Izy mahita anao ary ianao mbola eona aminy. Milaiky kosa kay zaniko. Sura ary dadabe fa mbola eo ntsika. Zany atao hoe kely Brian zay zanaky ny aina vavitokana mbola tsy nahita anao raha tsy tamin'ny sary nefa fantatro zao fa mahita sy mahalalaka ianao ry dadabe.
tena mbola tsy mampino azy ny zavatra rehetra tantarainao izany ary neny hatramin'izao. Marina e. Zany no ny ainako ry aina, ary zava-misy zany tantaraiko anao zany. De inona marina indray aloha no nitranga no niavy niresaky nareo e? Teo ny tena nahatalanjonako. Fa nisy inona ry neny? Niteny tamiko ny anjely fa tsy maintsy mandeha amin'izay de niara-nitsangana daholo ireo fianakaviantsika efa maty rehetra de samy nitsika. Tsika hafa noho ntsika rehetrarehetra zany satria tsy mbola nahita tsika toy izany Tena hafaliana, asambarana ary fiadanana no nisotra tamin'ireo tsikiny e. De ahoana ozy zareo ry nenibe? Nitsangana ho ary zareo de nanao faribolana manodidina ahy. Ny tanany havia natehany teo amin'ny soroko. Eniko tamin'izay bebenareo niteny tamiko hoe mandeha ana aloha izy, mbola tsy anjaranao ny ho aty, mbola misy hafatra tokony ampitainao any amin'ny ankizy. Zahay miandry anareo aty ary teneno azy ireo fa raha manao ny marina izy ireo de izao no miandry azy ireo aty. Fiainana tsy misy fahatamperana e, fahasambarana ary fiadanana. De ahoana ry nenibe? De mbola nitohizany teniny ninona mitranga eny ambonin'ny tany de tsy irery nareo fa eto zahay mijery sy miaro anareo ary miandry anareo. Fa ny marina de ny marina ihany atao. Za aloha efa manao marina e. Nareo ve tsy mety mitsy raha tsy mifampilavanina e? Ka data toy ihany io ry nenibe. Tatarao reny toy andrineny a. Niarany teny ho ary zareo teo hoe masina, akipino masinao, nakipiko ny masoko. No nihiratra de efa teo ivelan'ny fasana de izao nody taty an-trano zao. Tena mbola tsy nisy afaliana noho izao fiverenanao izao aloha ry neny na izany aza. Zany ny tena hoe maty ka velona indray. Ary afaka matoky ireo avantsika melolalana rehetra any fa voaray ny afatra. Ho taranaka vaniny zahay, tsy ampitsanga menatra azy ireo, tsy andoto ny anarany, fa olona ifikitra marina ny fivavahana ary ny fitiavana. Faly araka izy fa voarainareo ny afatra. Tena voaray tokoa ny afatra rabofy nefa na izany aza ianao kosa tsy andao itsony fa ilozako vetivety aloha nareo fa misy miandry any an-trano ka. Eny ary tena marina tokoa izany ry nenibe. Tsy lozanao tsy moa izay ry nenibe olona tiako faharoa nareo eran-tany fikasana ihany ny olombelona ry Kely fa Andriamanitra no mandahatra ny fiainantsika. Nenibe kosa Kely ianao moa efa olon-dehibe tokony mahalala fa tsy maintsy ho faty daholo ny olona ndray andro any. Ndray andro any kosa moa ry neny fa mbola tsy zao Ny anao ry aina mbola zavatra hafa tsy eritreretiko mihitsy no hitranga eo amin'ny fiainanao izany de noho ny fitahian'Andriamanitra. Inona ny tian'ny lazaina? Mbola ho azonao zany aoriana kely ary ianao ry Kely fantatra fa tena tia ahy ianao. Izaho koa tena tianao fa zafokeliko ianao. Tsy sitrapoko velively ny andao anao nefa raha tonga izay andro izay tadio fa izao Andriamanitra zao tsy mampitondra izay tsy zaka. Matoa ampiariny de ho zakantsika olombelona. Fa ilaza inona koa ny tianeny be ty Aza tapahanao aloha ny teniko raha ho afy zany fotoana andaozako anareo zany na andaozany reniny zanany de tsaroa fa mbola eo masina Maria, ilay renin'Andriamanitra, ilay renin'i Jesoa. Raha misy ny afaka hitokisana isolony reny de izy. Fa inona ary zany teneniny be zany? Zao ihany Kely raiso reninao masina Maria, izy no hitaizanao na tsy ho eo ary ineny be na tsy eo ary ineny. Masina Maria no hitaizanao toy ny taizany an' Jesoa ary za hijeranao ao anatin'ilay écran famantaranandro foana ho eo anilanao foana fa zafokeliko ianao. Za efa mahafantatra fa teo akaiky foana ianao ry nenibe na de no efa matiny aza. Aza de miteniteny foana ngery Kely Tsy miteniteny foana zany ary neny fa za raha safosafony nenibe foana rehefa matoroko. Amory nenibe Ay ve eninao za manafisafanao reny fa ahoana ny nahalalana hoe zany manafisafanao? Koneninay raha manotrina rehefa matory de tazomiko ny tanany. Nefa za misy manafisafona ny tarihako de fantatro hoe nenibe zany. Fa izandray ara ny mpanafisafo akoatra neny raha tsy ianao zany ange ny tenenako hoe ianao ny olona tiako indrindra faharoa eran-tany Fantatro zany Kely za koa ne tena tianao fa mandehana amin'izay matory fa alina ny andro de veloma mifo zany zafokeliko zany ka za mbola tia resaka amin'ny nenibeko. Matory amin'izay moa ianao rery Kely fa alina ny andro Eny ary fa mametoka zany nenibe fa ho hitako raha vao miratra ny masoko raha pitsy maraina na miratra ny masonao na mikipy de eo akaikinao lalandava na tsy ahita aza mantsy ny masonao ny fonao mahalala fa eo tsy lavitra anao. Zay zany poniny eny de poniny nenibe.
indray. Mifoaza ianao fa maraina ny andro. Maraina sady veriny. Efa maraina ny andro ry. Atoropeko. Tsangana miomana vataro eo ny zanakineny a. Ara izy nenibe. Kelia, ianao ange tsy zazakely tsony. Efa hitanao fa maty izy ka tadiavinao indray. Malo zao izy no niresaka tamintsika teto hoe maty. Tsy efa navery masin-dapera kory izy rineny. Kelia, sao dia manofy ary ianao e. Neny mihitsy rangano oatra mbola tsy taitra. Samy nataoko baomin'izao nareo maly. Izy namaly hoe maraina ny fo. Kelia, tsy eo zany tsony ho any neny be. Efa ho herinandro izy izay nalevitsika. Tena tsy azoko mihitsy zany rineny a. Jereo, reto ny sariny tamin'izy maty. Io koa misy an'le film nalaina tamin'ny fandevenana azy iny. Mbola tsy vita miloha iny izao fa izao no ahitanao azy tsara ireo sary reo afaka hitanao azy tsara. Fantatro ngefa maty izy dia nalevitsika. Iny fa mbola miverina teo ary izy maly niresaka taminy eny dia dada to dia za dia dada fara. Tena nasadala ny zanako marina. Neny tsy adala zany fa neny tsy mahatadidiko. Ny olona efa maty ry Kely tsy miverina tsony, efa nalevina. Ny fantatro aloha dia niresaka taminy eny be amaly dia neny be koa niresaka tamiko. Lozina rety Andriamanitro, tena nasadala ny zanako. Ody Mandroso. Hatray. Manahoana nareo? Manahoana dadato? Amo dadato fa te moa neny be maly eo. Lazay neny fa mandangy anefa izy tsy mahatadidy. Ahoana tsara ry Kely? Aza miainy ny redirediny Kely re ianao fa ahoana? Ngam misy olana ny tonga maraina? Ry Kely teo ahoana neny be Ko teo izy maly ko lazay neny fa hoe tsy teo. Kely oka ho aza aloha efa miteny anao fa tsy nisy an'izany. Mahagaga zany ko. Ninona ny mahagaga ry andy? Ka izany mihitsy no atondriako aty. Ry fa misy inona ka nanofy aneny alina dia toy ireny nisy ireny mihitsy iny. Tsy nanofy zany ry dadatoa. Efa hoe teo izy maly tsika niresaka taminy. Kapoka ianao ry Kely raha mbola mamerina an'izany eo oka ho azay. Dia tena nofy lavabe toy ny zava nisy mihitsy ange zany ry ainy marina. Ka izany no atao hoe nofy ririnina ry andy eny fa tantaro aloha hitanao niverina 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 izy satria disy fiantsoana anarana ho masin-daperaka mbola tsy tokony faty akory izy. Fa taizany nalalany Kely an'izany koa ka fa nga zany koa ny nofinao? Tena izany mihitsy ry aina. Dia no tonga tany an-danitra izy dia niditra varavarana fotsifotsy manjipika dia nahita an'ireo avantsika rehetra maty tany. Tena toy izany mihitsy nofiko ena zany lazainy Kely izany. Dia mahagaga mihitsy zany marina. Hita neny tsy mandangy aho fa teo neny be maly. Ody tena raha tokoa zany marina. Mandrosory dada fara. Manahoana daholo nareo Manahoana rato? Niresaka tamin'ny eny be koa ny dada fara maly. Nanofy azy fa tsy niresaka tamika fa taiza koa no nalalany Kely an'izany sa lasa mpaminany indray le ty. Fa zany tokoa ve nofindrado eno nanofy azy amaly fa tena tsy mbola nanofy lava be ohatr'izany aloha rado mba tataro aloha ny nofinao fa tsy toy an'le teo ihany ve nahita ny avantsika rehetra tany an-danitra olona eny be dia nampitondrainy zareo afatra hoe maninona moa hoe manaovany marina mifikira amin'ny fivavahana dia mizara fitiavana. Tena zany mihitsy nofiko ry zareo tena zany mihitsy dia hoe tsy tokony isika no alahelo rehefa maty neny fa izy no malahelo satria izy efa sambatra fa isika mbola miaina ato anaty fa oriana. Dia tena mitovy zany ny nofinareo raha azoko tsara. Dia hoy izy hoe tsy mampitondra an'izay tsozaka hoy ny Andriamanitra. Marina zany fa maninona ka ineny no mitomany ka za tsinona tsy mba nanofy azy nefa za koa mba te hahita azy. Zao ry neny aleo tantarany neny amin'ny Tsipria ny nofy dia horaisy neny atsoratra mihitsy dia ataontsika tantara. Hevitra mety kosa zany lazainy Kely izany fa dia tena nahagaga aloha nanofisyantsika telo zanany azy ohatr'izao sady amin'izay indray alina raiko. Za aloha ohatra ny rehefa tena nandinika ohatra ny tsy gaga indray aloha raha ny amin'izay neny ange iny
Vita ny maneho ny fitiavany antsika zanany na dia gejain'ny fasana aza ny nofony. Ny fanahany mbola mijery antsika sy mitahantsika. Eny efa maty izy aloha dia mbola mahita hevitra mpitany hafatra aty amintsika ihany. Manaova ny marina, mifikira amin'ny fivavahana ary mizara fitiavana. Ny tena voaraiko tamin'ny hafa ny roneny dia hoe ahoana ry kely? Hoe na tsy hotsony hoy ny neny ka tsy eo koa izy hitaiza toy ny tezana tamin'ny mbola kely rehefa niasa reny neny dia dia ahoana? Misy reny tsara reny masina hitaiza toy ny zanany solo anareo iny. Ary raha misy ny reny azo itokisana dia izay reny izay ary mbola azo itokisana bebe kokoa noho ny neny be na ny reny niteraka azy izy. Zany very kely dia iza hono zany reny zany? Ny masony mariry neny izy ny renin'ny olombelona rehetra. Dia tena lalina ny nofinareo telo marina fa dia tena nitovy tokoa. Hainareo tsara ny tantara azy. Ny fameno ny fitantaranareo ka dia tena ho voasoratra ho tantara tokoa e. I kely iny tena nahay ny tantara tao e. Izany aloha dia marina ry neny sady zaho tsy nanofy izany fa tena niresaka tamin'ny lehibe iny. Raha izay indray kosa aloha ry kely dia tsy marina. Tena nanofy ianao ohatra ny dadato sy dadafarina. Ry kely nofy daholo reny zava-mitrangy reny. Nenareo izany koa. Tokony manaiky an'izay kosa ianao ry kely fa fantatrao fa izay ny marina. Avy ary nareo raha tia raha mbola tsy mino ny zavatra teneniko e. Ndre fa misy inona indray ry kely Io jereo pendule io. Fa nataonao inona ny pendule? Zany anao anin'ina ry neny fa jereo vaky teo ny fitaratrany. Mbola misy ambina vakina fitaratra koa retsy amin'ny sisiny retsy. Eny tokoa. Fa nivakianao nga ho any fitaratry ny pendule Tsy izy no namaky an'io fa ineny tamin'izy nahita anay sy rato iaina. Le tany nofo ve? Kefa hoe tsy nofo iny fa teo neny be. Tena magaga izany. Neny be zao nandroaka ny vaky mpitaratra rety tsy takany dia ireo tavela teo ireo. Tena tsy azoko tsony ty resaka ty marina. Mety marina ny any kely fa teo tokoa neny be. Nefa izy efa maty. Zay sy rado nanofy azy ko. Za tsy nahita azy. Ny ambony vaky mpitaratra ny rofina nefa ireo ny fitaratra vaky ny dominy tamin'izy teto. Dia tsy haiko hoe inona ihany ny porofandrasanareo vao iny ny teniko nareo hoe teo neny be. Ka olona efa maty ange indry kely e. Sakasakareo fa ny any fantatro dia niverina teo neny be ny resaka tamiko izy. Dia tena tsy haiko ka tsy haiko tsony. Angamba ny fanazavana dia ny hoe ny fitiavany neny zany fitiavany izany no nahafahany nampiainantsika an'izao zavatra nitranga rehetra izao e. Teo tokoa izy fa kely iny nanana fonjaza ka nahita azy. Za kosa jamba ny fahoriana dia tsy nahazo azy na dia tamin'ny nofy azy fa izy eto akaikintsika eto ihany. Ny fanahany ny miambina antsika sy miaro antsika any amin'Andriamanitra. Za aloha efa nambarany fa ny anany tena mahafaly anahy dia izao manana reny telo ianao ry neny le reny niteraka dia neny be le mitsinjo eo ankavanan'Andriamanitra ary masony Maria mahita sy miambina na iza misy Ary tombolo ianao indray raha lalany Irina Aline Robertine. Eny, za tokoa tompoko. Mino kosa fa tsy nisy fahadisoana toy Piera intsony. Angamba tsy misy tsony tompoko. Mandrosa renao dia mipetraha. Vonona amin'izay Andriamanitro, vita ny edidiko ary voapitako tamin'ireo taranaka ny afatra tokony nampitaiko. Ka tokony falifaly ianao raha izany. Inona no mampalahelo anao? Ianao ary mbola afaka niverina tany amin'izy ireo nampalala an'izany. Marina izany tompoko nefa na izany aza. Avy ianao eto akaikito. Jereo amin'ny fahitalavitra koa eto ry zareo. Ireo zanako marina. Jereo fa falifaly zareo ankehitriny. Voaray ny afatrao. Ie, tena faly tokoa. Indrindra fa kely mandia be ohatry ny inona. Satria izy tena nahitanao ary fantany fa mijery azy ianao zao. Ary iaina tsy nahita ka. Efa misavy zao ny alahelony. Efa eniny sy tapany eo anilany ianao ankehitriny. Ka nofo marina ary ve sa tena zava-misy tamin'ny zareo reny zavanitranga reny Ianao malala fa tany ianao. Tamin'ny rato sy andro reny nofy.
tany kely tena ny enany. Ka nofo sa tena izy zao ihany tsy misy tsy vitan'Andriamanitra ary ny finoana mahafindra-tenim-bohitra. Mariny izany, tsy ilaina fanazavana fa ho an'ny mpino tanteraka ny zavatra rehetra. Koa mahazo mandrem-piadanana amin'izay ianao raha lalany riana linina fa tanteraka ny zavatra rehetra. Misaotra anao Andriamanitra, azonao alefa mpiadanana amin'izay ty mpanomponao araka ny teninao. Ny farana teo ary ineny be anay tantara indray miseho no soratany Aina Aisha ho fahatsiarovana any Ralalanirina Aline Robertine mpanoratra. Ireo nanome aina ny tantara Liva Sioly niaraka tamin'ny Flavien, Rakoto, Sinaiz ary Faly. Tovy razana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanatotosa.